Romanina toko fa 9 mampamangy olona samihafa ny apôstôly Paoly. Romanina toko fa 9 ny andininy voalohany hatramin'ny 17. Indry foiby anabavintsika diako ny fiangonana ty Kenkrea, lazaiko tsara aminareo mba ho raisinareo ao amin'ny tompo izy toy izay mendrika ny olona masina, ary mba hampinareo izy amin'izay raha ilany anareo, fa izy dia piahiny maro mba amin'ny tena kokoa. Veloma amin'ny Prisila sy Akoila, mpiara-miasa amiko ao amin'ny Kristy Jesosy. Izy mivady dia nanolotra ny tenany hamonjy ny aiko, nefa tsy izaho ihany no misaotra azy, fa ny fiangonana rehetra any amin'ny jentilisa koa. Ary veloma amin'ny fiangonana izay ao an-tranony. Veloma amin'ny Epaineto malalako, izay voaloam-bokatry Azia ho an'i Kristy. Veloma amin'ny Maria, izay nikely aina fatratra ho anareo. Veloma amin'ny Andronikô sy Jonia, havako sy namako niara-ny fatotra tamiko, izay malaza eo amin'ny apôstôly sady tao amin'ny Kristy talohako. Veloma amin'ny Ampliato, malalako ao amin'ny tompo. Veloma amin'ny Orbano, mpiara-miasa aminay ao amin'ny Kristy sy Staky malalako. Veloma amin'ny Apela, ilay efa voazatoetra ao amin'ny Kristy. Veloma amin'ny ankohonany Aristobolo. Veloma amin'ny Herodiona havako. Veloma amin'ny ankohonany Narkisa izay ao amin'ny tompo. Veloma amin'ny Trifenina sy Trifosa izay mikely aina ao amin'ny tompo. Veloma amin'ny Persimalala izay nikely aina fatratra tao amin'ny tompo. Veloma amin'ny Rufosy ilay voafidy ao amin'ny tompo ary amin'ny reniny sy reniko. Veloma amin'ny Asikrinto, Flegona, Hermesy, Patroba, Herma, mba amin'ny rahalahy ao aminy. Veloma amin'ny Filologo sy Julia, Nereas ny anabaviny sy Olimpa ary ny olona masina rehetra zay ao aminy. Mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina. Ny fiangonana rehetra any Kristy manao veloma nareo. Fa izaho mananatra nareo, rahalahy, mba hitandrina ny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fahatafitoinana tsy araka ny fampianarana efa nianaranareo. Miala amin'ireny olona ireny. Fa izy ireny tsy mba manompo any Kristy tompontsika, fa ny kibony ihany. Ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tany ny fony tsy ary saina. Fa efa niely any amin'ny olona rehetra ny laza ny fanarahanareo. Ary faly aho noho ny aminareo, satria tiako hoendry amin'izay tsara ianareo, ary tsy hiaro amin'izay ratsy. Fa Andriamanitra ny fiadanana hanorotorany Satana faingana eo ambanin'ny tongotrareo. Ho aminareo anieny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Manao velomanareo Timoty, mpiara-miasa amiko, Silosiosy, Jasona ary Sosipatro havako. Izaho Tertio, izay manoratra ity epistily ity, manao velomanareo ao amin'ny tompo. Gaio, ilay itoeranay sy ny fiangonana rehetra, manao velomanareo. Erasto, mpitahiry ny volam-panjakana ato an-tanàna, sy Koarto rahalahy, manao velomanareo. Tsodrano famaranana. Romanina toko fa 9 ny andininy 5 hatramin'ny 17. Ary ho an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazantsarako sy ny fitoriana an'i Jesosy Kristy, araka ny fampisehoana ny zavanyafina izay voafina hatry ny fony fahagola, fa efa naseho ankehitriny tamin'izay soratry ny mpaminany, araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay, ka nampahafantarina any amin'ny firenena rehetra hahatonga fanekena ny finoana, ho an'Andriamanitra tokana ihany sady hendry anieny ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay. Amen.
Hanawireri funina hicha